Nanomkandroany ihany koa ny opération moto izay nitanterahany polisy pirenena arabe maromaro titondray ny vohitra no fanedinan'izy ireo ifotony nanatanterahanizy ireo ny asany. Ato anatin'ity fanadihadiana ity no anarahantsika ny tatitra izay fanadihadiana irahana vola ravavy amin'ny sarany Tsirakoto Arsan. Mpitondra moto 5 tsy nanara-dalàna tamin'ireo 4 no savainy mitandro filaminana androany araka ny tatra avy amin'ny polisy pirenena. Ny tsy fanaovana kasika, ny tsy fanajana ny stop, ny fahalanin'ny assurance no anisan'ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ireo mpitondra moto. Ny antony mahatonga an'ilay olona tsy hanara-dalàna dia tsotra négligence ilay izy. Fantatra zareo ny lalàna mifehy ary ilay moto ny fitondrana kasika sy ny karazany fa tsy firarahiana azy mihitsy mahatonga an'ilay olona tsy manao kasika. Izany hoe ny tanjona moa zany manana tanjona manokana ny polisy pirenena manao an'izao opération izao dia fitandrovana ny ain'ireo mpitondra moto zany satria maromaro tsy izoviana amintsika zany le accident corporel izay aterak'ilay moto ka izay indrindra no manosika anay zany hanao an'ilay opération. Teto amin'ny feonandalana teto Kazomanga, Ambojatovo, Akorondrano no tena nanatanterahana ny hetsika io maraina io. Ho an'ny scooter manokana zany dia misy sazy anankiroa zany no ampiarina amin'izy ireo ny immobilisation aloha voalohany indrindra. Le immobilisation zany rehefa tratreto le moto immobiliser neto izy aloha dia omena anazy ny fiche de contravention. Le miregle saziny any amin'ny porte 5 izy zany hoe any amin'ny bureau des amendes verina avany izy mitondra ny reçuany dia afaka maka moto aneto izy fa amin'izay fotoan'izay kosa dia tsy maintsy manao kasika izy raha ohatra hoe kasika na voasazy azy zay izy vao afaka miala eto amin'ny Carrefour eto. Mitohy mandavataona ny hetsika opération moto izay ataon'ny polisy pirenena araka nambaran'ny tompon'andraikitra. Ankoatr'izay dia isany koa ny fepetra manokana ho raisina momba ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny taxi be eto an-drenivohitra.